Miaramonina, miaramonina. Zany no manarantsika ny herinandrosika amin'izao zoma izao manasanao anarak'izany hatramin'ny farany. Fa le mandrakariva ny fo ny mpiara-midinika namana mahitanao dia miarahaba anao na tratra ity fotoana ity. Ny tompony hombana mandrakariva ka ny fiadanany ho aminao sy ny ankohonanao. Dia hivavaka isika raha nomboka indray ny dinika ifanaovana androany. Andriamanitra tsara indrindro, misaotra anao izahay noho ny famondram-ponao izay tsy nalandritra anay. Misaotra amin'ny amin'ny fahasoavana izay mbola matoy izao anay. Ankehitriny ary dia raha andinika ny teninao izay dia mangataka famelan-keloka, mangataka fanadiovana ary mangataka ihany koa ny fanena masina mba ampianatra anay ny teninao. Tononona sangatana vavaka aminara Jesosy. Amen. Tamin'ity herinandro ity isika dia nandray ny taridalana izay napetraky Paoly tamin'ny fiangonantany Kolosia, omena antsika ihany koa amin'izao vaninandro izao, ny amin'ny fitondraon-tena mendrika ny filazantsara. Tarihan'i Paoly izany teo amin'ny mpivady ka tonga ny mpivady mba ahay fankatia tsara. No tarihan'i Paoly ihany koa tsika eo amin'ny zanaka sy ny ray aman-dreny mba hisy fiarahamonina mirindra eo amin'ny zanaka sy ny ray aman-dreny. No tarihany ihany koa isika eo amin'ny mpiasa sy ny mpampiasa, ny mpiasa manao izay mety, manao izay ataony amin'ny fofo sy ny fitiavana, tsy mila sitraka amin'ny olona, ary ny mpampiasa kosa manao izay mety fitondrana marina ny mpiasa. No tarihany ihany koa ny tarihan'i Paoly ihany koa isika eo amin'ny ivelany, eo amin'ny fiangonana ka tonga antsika mba ahay hifampivavaka mandrakariva ary mba andehanantsika manana fahendrena ka ny fitenitsika dia lazainy hoe aoka ny fiteninareo ho amin'ny fahasoavana mandrakariva zay le andina tao tadiny Kolosiana 5:1 ho mamosira mba ho fantatrareo zay tokony havalinareo ny olona rehetra. Re mpiara-midinika namana, miatrika zavatra sarotra samihafa ny fiarahamonina misy antsika ankehitriny, kanefa na tiatsika na tsy tiatsika dia tsy afaka miala ao anatina fiarahamonina isika. Fiarahamonina eo anivon'ny ankohonana, fiarahamonina eo anivon'ny mpiarahamonina, fiarahamonina eo anivon'ny mpiara-miasa, fiarahamonina eo anivon'ny fiangonana, fiarahamonina eo anivon'ny firenena mihitsy. Ary nandray misy fitovian-kevitra ka miteraka ady izy ireny. Kanefa misaotra an'Andriamanitra isika fa men'Andriamanitra taridalana tamin'ity herinandro ity. Amin'ny amaranantsika azy ary dia izao, rehefa hitantsika izany taridalana izany dia izao no taridalana men'ity mpanoratra anankiray. Ny tsirairay avy ao anatin'ny ankohonana dia samy tokony hatsapa ny andraikitra tandrify azy mba hisian'ny fiadanana sy filaminana ary ny firindrana ao an-tokantrano. Ny raim-pianakaviana mahalala ny andraikiny, ny renim-pianakaviana mahafantatra zay tokony ataony, ny ankizy efa mahalala ny adidy zay tokony hanampiana ny ray aman-dreny. Ny rehetra zany dia tokony hiara-miezaka, hifanohana, hifandrisika. Aoka izy ireo mba samy aneo halemem-panahy, faharetana, fitiavana, tiany tena zava-dehibe. Aoka tsy hampiaka-peo ao an-tokantrano fa ho tony ka hanalavitra ny fikorontanana. Mandrakariva dia misy zany, misy ny fampiakaram-peo ao an-tokantrano, eny amin'ny fiarahamonina, ao amin'ny toeram-piasana, any am-piangonana. Aoka tsy hampiaka-peo. Zay le teny hoe aoka fiteninareo amin'ny fahasoavana mandrakariva. Re mpiara-midinika namana, tokony ho takatry ny tsirairay avy anatin'ny ankohonana ny andraikitra ny anjara manarify azy. Ty ihany koa ny torohevitra manomboka amin'ny zaza enitaona no miakatra dia tokony hatakatra fatakinina aminy ny hanao anjara raha sy ny andraikitra tandrify azy. Vao enitaona zany ny zaza, ampianaro hanao raharaha izy. Inona raha-raha-panaovana zaza enitaona? Ianao ray aman-dreny no mahafantatra zany araka zavatra misy
ao amin'ny tokantrano misy antsika ao. Andao avelantsika hiditra ao am-potsika mandrakariva Kristy zay tarika antsika andehanantsika amin'ny mazava. Tokony ho toerana azo antoka sy mampahazoaina feny fifaliana ny tokantrano misy antsika tsirairay avy. Tokony ho sombon-danitra ety an-tany hikolokoloana fifankatiavana ny tokantrano misy antsika tsirairay avy. Anjaran'ny ray aman-dreny, anjaran'ny zanaka miaraka amin'ny kolokolo hatrarana izany tanjona izany. Tokony hanadininy izao ny tsirairay avy ka hijery mandrakariva kosa ny fotoana nararotana mba ahasoa ny hafa. Ao tokantrano koa zany ny fianarana mamoy ny izao. Aoka ihany koa isy fotoana mba ahafahana mamporisika zany mifankahiro amin'ny anatin'ny tokantrano, anamavanana ny alahelo. Aoka ao tokantrano no tena ahitana zany faneho-pitiavana izany. Aoka ao tokantrano ahitana ny fahalemem-panahy. Zabatoza mantsy indray tsikaritro zany rehefa nivelany mahay maneho atsara toina sy alemem-panahy ny raim-pianakaviana na ny renim-pianakaviana, fa tsy mahita mihitsy ao tokantrano, fa rehefa ao tokantrano kosa dia tena masika, tsy azo iarahamonina. Ny mpiara-midinika namana, aoka ny fiteninareo, Kolosiana 4:4 ka ny 9:5. Hoy izy hoe, aoka ny fiteninareo amin'ny fahasoavana mandrakariva, ho mamosira, mba ho fantatrareo izay tokony havalinareo ny olona rehetra. Ny faniriana ary zao, miara-monina amin'ny tontolo manodidina antsika isika, asehoy izany fahasoavan'Andriamanitra izany eo amin'ny fiteninao, eo amin'ny fomba fiainanao. Ho tokantrano ho sombon-danitra ny tokantrano izay misy antsika tsirairay avy. Misaotra anao tamin'ny fiarahana rehetra tamin'ny herinandro ty. Omba antsika mandrakariva ny Andriamanitra. Andeha hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra ray eo, misaotra ny amin'ny taritarana izay nomenao anay, ny irinay, aoka ny fanaina masina no hitarika anay mba hanaova ilay fanandramana eo amin'ny fiainanay ireny rehetrarehetra ireny. Dia mita iny mpiara-midinika rehetra, mita izy mahakasika anay, ome fahasalamana izahay. Tononona sy angatana vavaka, minaran'i Jesosy. Amen.